Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vaomalala no miaona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako miaona aminao eto androany, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa indray anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao mifandarana Andramoka Izaho ny Akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia tahin'ny Tompo daholo anie isika mianakavy. Halleluja. Raha androany no tonga miaraka aminay eto dia tena teteny aminao mihitsy ny aho hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavanao eto, fa tena misy raha ilamin'ny Tompo anao. Ka za dia miteny anao hoe tongava maretatra amin'ny farany efa tonga eto dia raroty ny fotoana, fa zava-dehibe zany andeha atory dia mihaino tenin'Andriamanitra. Fampahiriana ny tenin'Andriamanitra tsika eto androany adindray sasany any raha tsika dia antenaiko fa tsy adindray sasany verimaina fotsiny eo amin'ny fiainanao fa tena atsapahanao herin'Andriamanitra, atsapahanao tanjaka ara-panahy dia ho voky ianao raha hiala eto fa tsy noana, ahery ianao fa tsy hiketraka, hitsaky ianao fa tsy hitanondrika. Halleluja. Raha ohatra koa ianao efa mpiaraka aminay dia arabaina manokana, ary dia mena tsodrano mahafinaritra be izay tonga izay niditra voalohany androany takamazatra moa dia nanaovantsika ko Daniela. Halleluja. Ko Daniela ao Belzika niditra voalohany androany dia miara misitraka mitsodrano aminy nareo Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, Madagasikara ary any Oman. Tahin'ny Tompo tsika mianakavy, tahin'ny Tompo ka Daniela ty ny
Tsodranolorana bavy Kodanela ao amin'ny salamo fa 7 andininy 17 salamo 7 andininy 17 amin'ny narana Joseph vaky toy izao manao hoe raha izay ary sy na tena hita amin'ny fahasoavan'i Jehova tamin'ny taniny velona miandrasan'i Jehova ianao matoky ary aoka herin'ny vonao eny miandrasan'i Jehova ianao zany eo no mampaherin'ny olona hoe raha izay re zany tsy niandran'i Jehova taiza hoe zany le farako dia miteny amin'ny olona hoe miandrasan'i Jehova fa raha mbola miandry koa ianao dia tsy maintsy tonga izy. Halleloia. Tahiny tompo isika mianakavy. Alohantsika ary mifampiarahaba. Kodanela niditra voalohany teo Belzika dia manarakaraka azy ranabavintsika Razana Monika Koety tonga soa Tinarakoto Arzaka France Aimé Manambotso France Marie-Jo États-Unis Angèle Pagès France Jesosy Mpandresy Madagasikara Jesosy Noer Koety Kadaka Malala France Andoandry France Andry Anjaviniasina Madagasikara Andrina Suzel Suisse Fabelazana Kadapa Koety Tozy Jesosy Mandrakizay Allemagne Soameva France Razana So Sylvie Koety Iama Koety Rantanina Marie Charline Madagasikara Erika Rak France Zamina Camarade Jesosy France Mapionina France tonga soa Marie Angela Oman Artisanat de Madagascar France Nambinitso Makrinina Koety Eliana Miarniena France Verselina France Kota Leoni Koety Mahery Jesosy Koety Kikerandrena Solo Madagasikara tonga soa daholo tsika mianakavy ary maretatra amin'ny farany tanan'Andriamanitra kasika nareo tsirairay avy sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny tokantrano amisy tokantrano isam-batan'olona. Halleloia. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha andoloantsika hivavaka. Halleloia. Andoloantsika metraka ny fotoana eo am-piaratanan'Andriamanitra dia andoloantsika ampiditra ny ranabavintsika kadaka. Halleloia. Ranabavintsika kadaka no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Halleloia. Andao antsika metraka ty fotoana ty am-piaratanan'Andriamanitra. Tsiramboara-miaina France tsisy isonina Kodanela na Chimie Koety tonga soa daholo tsika mianakavy. Halleloia. Marina Tiana Canada tonga soa ihany koa Marina Tiana. Andao tsika vavaka metraka ny fotoana tsika am-piaratanan'Andriamanitra. Andao mpandrosotsika nambavintsika kadaka malala zezanina anao ny fitenenana. Raso aloha zafady zafady raha avana daholo tsika rehetra dia alohany anomboatsika ny fotoam-bavaka tsika riavana dia andeha petraka tsika eo am-pelatanan'Andriamanitra dia raha hivavaka tsika tomboko ry rainay izay ny an-danitra be fitiavanao midera mankalaza ny anaranao izahay Jesosy malala misaotra anao izahay Jesosy satria ny tantaninao sy ny vimbininao izahay ary mbola nomenao fahasalamana tanteraka mahatonga izay tonga eto izao Jesosy malala dia noho ny fitiavana avy aminao izany navahanao tamin'ny olona maro izahay narovanao tamin'ny aretina maro izahay ary narovanao tamin'ny loza maro samihafa izahay dia mankasitraka indrindra ranay izay ny an-danitra ankehitriny Jesosy malala ozy ianao miteny hoe raha misy roa na telo mivavaka eo amin'ny anarako dia hoe tao voany ao ankehitriny Jesosy dia mino sy manantena izay fa mizao fotoana izao anao Jesosy dia eto mivoanay mihaino ny fotoam-bavaka izay ataonay eto izao Jesosy nanjatra anay ny voninay tsy ninaranao Jesosy malala mankasitraka indrindra ranay izay ny an-danitra ary ankehitriny Jesosy dia petraka am-pelatananao Jesosy ny vavaka izay ataonay ny toritena izay mainty ny mpanomponao eto Jesosy ary
indrindra Jesosy ny fampianarana izay hoentin'ny pasterana eto Jesosy tena hoe anao anie Jesosy tena hoe ampiditra an'izany amin'ny fonay tsara ray avy eto Jesosy ary anao Jesosy ny amiten'ny mpanomponao Jesosy satria fitaovana foana izy Jesosy fa ianao Jesosy ny teny izay tsarainy aminay eto Jesosy dia mankasitraka indrindraranay izay an-danitra apetraka eo am-pelatananao koa Jesosy ny connexionnay izay fandraisanay aminao Jesosy satria amin'ny alalan'ity connexion ty ange Jesosy ny resanay aminao hoe ny fandraisanay aminao Jesosy malala ary mangataka aminao izay Jesosy tena hoe midina ianao Jesosy raha kofanao miranao masina zao connexionnay izao Jesosy mba tsy ho tapaka sisika amin'ny farany Jesosy malala mba henonay ny teninao ny teny avy aminao Jesosy malala mankasitraka raha ilay izay ny an-danitra mangataka koa izay Jesosy amin'ireo namanay reo havanay mety hoe mangetaeta te ino ny anaranao amin'izao fotoana izao Jesosy fa noho ny antony maro samihafa izay tsy fantatsay ianao ny Jesosy tena hoe hijery azy ireo manokana any amin'ny tokantrano tsiraray avy any Jesosy mino sy matoky izao Jesosy fa amin'izao fotoana izao anao dia andeha hidina amin'izy ireo tsiraray avy Jesosy andetsiketsika ny fon'izy ireo dia mankasitraka raha izay ny an-danitra mangataka koa izay Jesosy amin'ny olona izay mety marary any amin'ny hôpitaly any sy tsy hitanay Jesosy mety hoe mangetaeta ny anaranao izy ireo Jesosy malala mety hoe marary izy ireo ka mila fitsaboana avy aminao Jesosy dokotera lanitra sy manam-paharoa ianao tsisy aretina sitranao Jesosy mino sy manantena izay Jesosy amin'izao fotoana izao anao dia hitsabo ireo marary anome sakafo ireo mahantra ary hijery an'ireo izay fahadiranovana koa Jesosy malala mankasitraka raha izay ny an-danitra raha misy zavatra tsy voatonony vavanay Jesosy kitanao masoanay tsararay avy Jesosy dia apetraka eo am-pelatananao zany Jesosy anao any anatanteraka an'izany aminay tsararay avy eto Jesosy malala anao rary any dera ny haja voninahitra taloko mandrakizay alleluia amen Jesosy alleluia mankasitraka indrindra andranam-bavitsika kadaka tao anatin'izay vavaka mirehatra mahafinaritra nanomboana ny fotoana izay Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie maro fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia maherezatra any amin'ny asan'ny tompo alleluia manarakaraka tao nambinitsomba zafimakirinina Koety Verselina France Côte Léonie Koety izay koa mbola tsy nanapaiko Ranoursy Olga Koety Lovlitina France Sondola Koety tonga soa tsika menakavy alleluia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra androany tsika eny toriteny entin-dranam-bavitsika kely Miria any Madagasikara ny tondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia takamazatra moa zany veriny ihany mamelabelatra miloha renotsika toriteny dalo eno hira anankiray tsika alleluia atolotra mpitiavana be anareo misy ty hiri ty ry havana dia hira izay moa rehefa sabata rehefa vita ny laivontsika eto dia mbola manao fiderana zay hatramin'ny 7 ao anaty Zoom ao rehefa ifaraparana ny fiderana ka manjara ny groupy eto misy groupy dia ny groupy 2 ny tompony anjara tamin'ny anary dia anjaran'izareo mitondra hira fiderana dia ty netindranam-bavitsika Rose Minata amin'ny sabata namaraparanana ny fiderana fa tena nahakasika ary tena azoko lazaina mihitsy tena nandrafitra ny tena hoe tena nandravaka ny sabatako mihitsy tery ty ary tsy afeniko anao fa hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany dia tsy fantatra hoe impiry ny enoko izy ty tena mety tapakatry ny 70 angamba ny enoko antiry ty nanomboka tamin'ny sabata alina omaly tontolo satria omaly dia nandeha voyage lavilavitra androany tany ampiasana dia tena hoe ny enoko foany tiry ty satria tena nahakasika ny foko dia manasanao koa henony tonony tena tolotranao ampitiavana be mihitsy ny tiry ty mino fa mba ho voakasika ihany koa ianao somary tenin-jareo avadiko any moa izy dia vomeo mahakasika be mino anazy le tia be an' Jesosy eo anatin'le somary miroka kely dia mahafinaritra atolotra ampitiavananao ary tiry ty dia mino finaritra finaritra daholo dia mino koa fa ho tianao jahaniry zany tahiny tompo ary tsika rehetra mino finaritra dia aorian'izay tsika hiditravatra any amin'ny aorian'izay tsika hiditravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra indry Jonathan koa neno an'ilay izy efa fantatry ny ankizy rehetra ilay izy fantatra reo izay iry zay izy mbola tsy narabaiko Jonathan iza Aingoline Andrena Solo France Erika Rak France Mario Lali Koety Tina Rakotarzaka France
Jonathan koa ny tany an-dalana nenao azy foana Allemagne Jesosy noheriko Koety halleluia tsy rehefa ny zoky Rose Wina Verselina ty iry ty rehefa maheno an'ity nareo dia tadiditsika izy no mitondra ny didity eto amintsika halleluia Dawars meno finaritra daholo tsika rehetra tainy tompo halleluia Kama
Halleloia. Tsara sady mamy ny hira mahasotra ny rahababitsika rozy minazika nitorany hira iny. Raha tsy mitondra hira ohatr' ireny nareo ao, tena vatra hoe mila firam-baovao any Jehova, halleloia, dia tena mitondra manana firam-baovao foana tsika eto. Ary izany ny zavatra tena hifaliantsika eto satria tena miaina anaty hira tsika. Tena hira tena anisan'ny mandavitra an'ity fandaharantsika ity, ary raha tsy misy hira tsika ohatran'ny tsy haiko mihitsy ohatran'ny hoe izany fiainana tsy misy hira izany, halleloia. Sotra mahay reza tahiny tompontsika mianakavy. Tianareo ilay hira? Tahiny tompo Azazika Patitsi France mahakasika hira tojo. Izy koa mbola tsy narabaiko $100 Koweïty tonga soa, Étoile de la Rousseau France tonga soa, halleloia. Tsara ny hira, mahafinaritra. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Ten'Andriamanitra moa dia nanambavitsika Miria, halleloia. Nanambavitsika Miria ao Madagasikara, nitorotsika anaty ten'Andriamanitra androany. Ka tsy handrela ary tsika efa vononvonona raha teo ny Miria. Azao dia mentsika Miria ny fitenenana ary any anaty toriteny, dia vita ny toriteniny dia miverina eto ny tenako mahamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra ihany. Ny nofiratra daholo ary tsika rehetra dia rehefa fotsika mihaona. Ny tompo Miria, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana. Tahin'i Jesosy pasteur mianakavy dia tahin'i Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana. Fifaliana ho andrery havana ny izara amintsika ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ten'Andriamanitra izay zaraiko amintsika dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 4:7-20. Jeremia 4:7-20 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry moa manao hoe ny nifidianan'i Jeremia tany ho vavolombelon'ny finoany fa mbola ampidina ny Israely. Indro izao ny Jehova, Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa, halleluia, amen. Jehova Andriamanitra tokoa ny ry havana, tena mahay zava-mahagaga. Nanao lanitra sy ny tany izy, nampisy ny maizina sy ny mazava. Nanao zavatra maro tsy takatry ny saintsika olombelona. Andao jerentsika ny ao amin'ny 7:10, Jeremia 4:7-20, Jeremia 4:7-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indrisy Jehova Tompo, indro ianao nanao ny lanitra sy ny tany, tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahindritra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Halleluia, amen. Mahery io Andriamanitra io ry hava-malala. Izy namorona an'izao tontolo izao, namorona ny zava-manan'aina rehetra. Dia amin'ny fomba ahoana moa ry havana tsy haizany manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika? Nefa izao tontolo izao raha ny foroniny. Ainy izany ry havana, vitany izany. Raha tsy ilaza fotsiny nataony tamiko, nataony teo amin'ny fiainako dia tena hoe mahay zavatra rehetra tokoa Jesosy, mahay zavatra rehetra Jehova Andriamanitra io. Be dia be ry havana ny zavatra nataony Jehova tamiko tamin'ny alalan'i Jesosy. Hatramin'izay niverenako tamin'izay, hatramin'izay nitodiako tamin'izay dia tena hoe maro. Nanasitrana ny aretiko izy, nanampy tamin'ny fianarako izy, tamin'ny fanadinana izay nataoko rehetrarehetra. Nanokatra lalana maro be ho anahy izy, nanafaka anahy tamin'ny fatorana ratsy rehetra, ary mbola tsy ireo ihany fa maro be. Fa satria nandritro vavolombelona amintsika anio ry havana. Findra taty Tanaza amin'ny fianarako ry hava-malala dia efa nampitaditra ny olona maromaro izay fa tsy nahita. Nisy ihany fa tsy raikitra foana, nisakatsakana foana. Dia rehefa tsy nahita izay ry havana dia voatery tsy maintsy hoe nijanona tamin'ilay nenitoanay, na dia somary lavitra be azy io toerana io. Tena hoe lavitra ilay toerana ianarako, mandeha mipita bus indroa. Dia izay sany latsinainy miditra raha tadidirareo nisy an'ilay fifadikanina iny sabotsy lahady. Dia
latsinainy ny fivadikany zany no miditra. Dia andro zoma zay talohan'le io le sabata io fivadikany io andro zoma zay no nandeha nanandrana le lalana zany, nandeha bus hatreo amin'le totoanay, nandeha nakeny amin'le fianarana fa tena lavitra, tena tsy vitako ry havana, tena hoe lavitra, tena tara foana ako raha hoe tena hipetraka eny tena tara foana. Dia nefa zay tena tsy nahita trano dia niona tamin'izany. Dia avy eo amin'izay ry havana nisy tolotsaina sasany efa hoe efa niona tamin'izany efa tsy nitady intsony mihitsy dia men'Andriamanitra tolotsaina izay tamin'io fotoana io, tena hoe tsy nampoizinay fanahy masina tolotsaina izay dia niantso olona iray mitovy amiko samy mpianatra ihany izay mianatra aty an-tanahy izy dia izy moa izany miteny hoe mitady trano koa dia nisy tolotsaina izany hoe andao antsoina io olona io hoe efa nahita trano ve izy, dia natsoina io olona io ry havana dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa hoe nahita trano izy dia hoe ary hipetraka izany izay. Dia nefa izy mbola tsy nanaiky fa hoe mbola voadindiniana raha anaiky na tsy anaiky. Dia alatsinainy izany no azo valiny izay, no azo valim-bavaka izany hoe anaiky sa tsy anaiky zareo. Ny andro amin'io zoma. Dia avy eo amin'izay nanao sabata tao anaty fivadikana ry havana, tena hoe deraina Jesosy fa sabotsy hariva tao anatin'ny fivadikana sabata hariva io no tena hoe ny andro izany ilay olona hoe nanaiky any izy, tena deraina Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra. Tena deraina Jesosy ry havana, tena hoe mahay zava-mahagaga tokoa izy na dia efa tsy nangataka intsony ary izay ry havana dia nomeny ihany satria izy tokoa ny Jevahandriamanitra nofo rehetra, tsy misy zavatra tsy hainy atao. Mahagaga anie ry havana hoe latsinainy izay ny miditra tsy nahita trano hoe ahoana ihany ary ny fidirana aty atomotra ihany latsinainy iny fidirako iny mihitsy nefa ilay olona nitokony amin'ny valiny dia tena hoe andro sabata, tao anaty sabata ry havana izy no nanome valiny tao anaty sabata nahazo valim-bavaka. Deraina Jesosy. Ho anao koa ninona zavatra lalovanao androany natoy ninona na mora na mafy na tsy haiko hoe mety mbola mafy nefa efa mba vavaka ihany ianao fa tsy namaly Andriamanitra dia andraso ihany izy ry havana. Fa ohatran'ny tia nataony tamiko ity dia tamin'ny fotoana tsy nampoiziko no namaliany ary havana, tena hoe tsy nampoiziko za rehefa tsy nanantena intsony fa nivaliana ary havana nanao zava-mahagaga izy namaly manana fanantenana foana ianao fa afaka manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aleloia. Misy tena Andriamanitra anankiray ity mampahery entiko ampaherezana anao ao amin'ny Habakoka 2:7. Habakoka 2:7 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitaretrretra azy izy andraso ihany. Aleloia. Amen. Andraso foana izy ry havana fa manana amin'ny fotoanany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, na dia mitaretrretra azy izy dia andraso ihany. Dia izay indray ry havana ny fampahirezana entiko amintsika androany ninao fa nampahery anao izany dia ny fanahy masina hitahiry an'izany ao anatin'ny fotsika tsirairay avy izay nandray an'izany man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Halleluia. Mahakasitraka indrindra andranam-bavintsika Miria tao anatin'izay vavaka mamy, tao anatin'izay toriteny natsiro izay miaraka ny fijona vavolombelona mahafinaritra. Halleluia. Andriamanitra marifitianao mitolovosa dia mitombofa soavana hatrany an-trano Miria dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Jeremia 32:27 no vakiany teo. Halleluia. Bokin'i Jeremia 2:30 tena Andriamanitra manao hoe mino aloha efa voarabako daholo nareo, andao aloha araba kely ny araba madinidinika ranabavy Bersava tonga soa Koety dia ohatry ny hitako teo koa maheno soa tsy diso ny ana maheno soa Italia
tonga soa daholo nareo manetatra amin'ny farany daholo kekerandrena soa rehefa narabaiko teo zay mahafinaritra fijona vavolombelona misaotra andranavavy mily atsika misaotra nareo koa mampahery azy misaotra azy mankasitraka azy fa mampahery azy foana ny mampahery anazy foana ny fankasitrahana izay ataonareo sy ny fampaherezana izay ataonareo dia nareo koa izany dia ankasitrahana manokana satria mampahery manao asan'Andriamanitra dia mampahery an'ilay teo mpitory-tenitsika reto. Halleluia, halleluia. Aso amboarina kely aloha ny milohan'ny hiditrantsika amin'ny fambelabelarana. Zay, halleluia. Tahin'ny tompo finaina mahendry soa verset nama fanarabaiko teo misaotra indrindra miria tahin'ny tompo Jeremia 9:30-20. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe indro izaho no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko ahy. Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Isika dia nofo dia avy isika rehefa voavonjy dia fanahy. Halleluia. Ny tian'ny ten'Andriamanitra lazaina eto dia izao hoe izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra dia izao ry havana malala. Isika rehefa fanahy dia tsy mila isika ijery Apokalipsy 3:7. Apokalipsy 3:7. Eritreretinareo fa tsika rehefa ny an-danitra any tsy misy intsony zany tsika hoe mivavaka hoe Jehovah sitrano ahy na hoe Jehovah vao ty olana ty na hoe Jehovah kasio io patron-nay io na hoe Jehovah tena afao zao ady tsy haiko zao. Tsy misy azany intsony any an-danitra. Any an-danitsika tsisy problème amin'izany intsony, tsisy olana izany intsony. Fa rehefa any an-danitsika mitsahatra tanteraka dia mideran'Andriamanitra. Ary rehefa fanahy hoy Jesosy any amin'ny Apokalipsy 3:9-20 rehefa nanafatra ny tao fiangonana Tiatira izy hoe izay maharesika amin'ny tandrinaisako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary izy iandry azy amin'ny tehim-by ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany araka izay fandraisiko tamin'ny raiko. Any manana fahefana mitovitovy amin'ny Jesosy Kristy izany tsika rehefa rahatry izay satria dia tsika koa hiaritsaran'ireo jentilisa ireo dia hanorotoro an'ireo. Izay zavatra tsy vitantsika amin'izao tsika miteny amin'ny manofo antsika izao zany, mbola tsy vitantsika izany. Tsy afaka mitsara ny jentilisa izany tsika izao. Tsy afaka manao ninona amin'ny jentilisa izany tsika satria mbola nofo isika. Ny zavatra tiako hatongavana zany dia izao. Raha ny ten'Andriamanitra hoe izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra dia fantatr'Andriamanitra fa eo amin'ilay mahanofo atsika iny eo amin'ilay isehoany mahanofo atsika isika dia tena mbola isehoany mahanofo atsika. Azavaiko rehefa misy zavatra ataontsika nampanopin'Andriamanitra ary tsika dia misy fetra ny vitan'ny nofontsika, misy fetra ny zakan'ny nofontsika, misy fetra ny zakan'ny saintsika, misy fetra ny zakan'ny nofontsika na dia mpanompon'Andriamanitra azy isika. Dia eo amin'ilay fotoana isehoany mahanofo atsika hoe nofontsika tsy vitantsika intsony midepase
ny mahanofo atsika ilay zavatra mitranga. Eo amin'le fetra farany manombokeo no itenenan'Andriamanitra atsika hoe zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, hoe eo amin'le tsika mahanofo atsika iny, eo ny sehoan'Andriamanitra sy ny heriny, eo ny anehoan'Andriamanitra fa raha misy limity ny nofontsika, izy tsy misy limitiny. Aoriana n'le faraherintsika zany, ny amin'ny mahanofo atsika zany, eo ny sehoan'Andriamanitra ka tena hoe za ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa ny nofontsika tsy mahay. Ny nofontsika ma misy fetrany. Misy fetrany. Na mpanompon'Andriamanitra farak'izay tena hoe tena farak'izay tena matanjatsaina, tena matanjam-pinoana, ngamba tsy misy tahaka an'izany atao hoe Eli zany. Fa Eli ngeravana tena tonga tena niseho ny mahanofo azy, de kivy izy, de nitsoaka izy, tena atahotra izy. Misy fotoana Mosesy tena neka abandonné mihitsy ny mampitarika azy, tena hoe araka fomba fiteny mihitsy anipogan, hoe tena tsy vitako eto izy, tena tsy vitako. Tampotra ny azoko atao Andriamanitra. Betsaka atao amin'ny Baiboly. Fa na dia Jesosy ary ngeravana tamin'ny mahanofo anazy, tao tendrombohitra riva, teo amin'ny sangany Getsemane, Jesosy ngeravana neka ny abandonné. Jesosy ngeravana neka ny abandonne. Tena nangataka Jesosy dray eo, raha mety dia esory amiko ity kapoaka ity. Zany hoe tena mafy teo ny fetran'i Jesosy. Mbola nanana hery kely ana izy teny nefa raha aoka tsy ny sitrapokany atao fa ny anao, fa efa miteny izy hoe raha eo, raha azo atao esory amiko ity kapoaka ity. Hoy Jehovah, zany Andriamanitra ny nofo rehetra. Tsy ho esoriko aloha ny kapoaka, halleloia. Fa eo no isehoako, dia zao aloha ny ataoko voalohany, midina aloha ny anjely mampahery anao, halleloia. Dia aorianan'izay, dia zahako amin'izay ny andray an-tanana. Dia meko hery tsy taka ny herin'olombelona ntsony ianao, fa raha ny herin'olombelona natao tamin'ny zavatra natao tamin'i Jesosy, ny karavasiny itsivy amin'ny 30 natao an'ity ity mbola nilanja ny hazo fijaliana iny, ny raha nanomboka very teo, tokony tsy tonga tany Golgota. Jesosy. Ry amako. Nandalo fahakiviana. Zany hoe tena marina zany dia zao. Raha vao mbola eo amin'ny nofo atsika, avelan'Andriamanitra mihitsy aloha tsika hampiasa amin'ny mahanofo atsika hatramin'ny farany. Avelany mihitsy atsika aloha izay vitan'ny nofontsika. Tahaka ny ahoana moa zany Petera niatrika an'izany tafio-drivotra zany. Tsy hoe vao nanomboka ny tafio-drivotra dia efa niteny Petera hoe vonjeo efa maty zay e. Fa mbola nampiasa ny ara-nofony izy aloha, nampiasa ny nofony izy aloha, nampiasa izay vitany izy aloha, nataony effort rehetrarehetra. Ary tonga Jesosy, ny fo Jesosy ho an'izy, ho an'ireo nofo ireo. Halleloia. Zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao. Nampiasa ny fahefana ara-nofony daholo ireo mpanompon'Andriamanitra. Matthieu. Toko 9 ary 9:20. Ny Soramany dia nampitsarany Jesosy ny tafio-drivotra ary noho ny ondana atsahabo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany arindro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina. Ary efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambo kely fa izy natory dia nanantona azy ireo teo ny tapotra ny vitan'ny nofo. Io ilay limity io. Tonga dia nanantona izy ireo ka nanao hoe tompoko, sady efa reraka ny nofo, vonjeo fa maty izay. Tompoko, vonjeo fa maty izay. Zany hoe tena napetraka ny fivoy
tena tamin'ny harerahana ny teny tompoko fonjeo fa tena maty zay. Nisy fotoana ilay Petera mpanangataka tamin'i Jesosy, Matthieu 4:11, andiny 13. Matthieu 4:11 mbola tany amin'ny tafidrivotra ihany ty fa fanondroany. Amin'ika vakitsika ny 12 rehefa mbita amin'ny ampovoan'ny ranomasina samby kely tamin'izany dia natopatopan'ny alin-drano izy fanotohan'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina satria maninona fantatry Jesosy fa efa ho tapitra ny limitin'ny mahanofo an'ireo mpianatra ireo. Alleluia. Tsara Jesosy. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina mpianatra dia raiky tahotra ka ny hoe matotoy io, dia niantso izy noho nitahotra. Ary Jesosy niteny tamin'izay hoe matoky fa zaho ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka ny hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy makeo asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano ary izy manatona. Dia nidina Petera, nidina niala ny samby kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao letika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Nandeha Petera, nandinga ny indray mandeha izy, nandinga ny indroa izy teo amin'ny fanotelony, nijery ny tafiditra izy, tapitra ny limitiny. Jesosy efa hatrany alavitra tany mandeha eo ambony ranomasina, tsisy limitiny, satria Jesosy tsy nofo intsony teo. Tsisy nofo mahay mandeha eo ambony rano zany, fa fanahy mahay mandeha eo ambony rano tsy miletika. Alleluia. Nanandrana ihany Petera fa zay le nofo zay. Indray mandeha indroa vita. Fa le nofo iny akoatra ny fandehanana, le finoana nandeha teo ambonin'le rano, mbola nahita an'le rivotra ihany koa. Satria nampijeran'ny Petera dia zao noho ny nanantona izy dia nidina Petera ka niala tamin'ny sambo kely ka nandeha tambonin'ny rano anatona Jesosy, efa nandeha. Fa raha nahita ny rivotra, zany hoe misy roa kely dia rivotra mahery. Rivotra sika samy mahita daholo. Fa raha rivotra fotsiny teo mety nandeha indimy Petera, na mety tonga teo amin'ny Jesosy mihitsy. Fa voalaza fa rivotra mahery. Eo amin'ilay rivotra mahery iny, tapitra ny ara-nofontsika. Tapitra ny limititsika satria mahery. Na mpanompon'Andriamanitra aza ry havana. Mbola nofontsika. Za teneniko anareo tenako secret anankiray nareo. Nareo aza mieritreritra mihitsy mpanompon'Andriamanitra, na reny mpanompon'Andriamanitra mahery vaika be tena mitoro tena fampaherezana sy ny sisy reny. Tena misy limitiny ny ara-nofo. Ary eo anoloanao, za zany miteny anareo androany. Za manana namana mpanompon'Andriamanitra maro. Tsy aleo mpanompon'Andriamanitra anankiray zay. Tondra fiangonana izy ny Madagasikara. Tondra fiangonana ary tena mento fanomezam-pahasoavana mihitsy amin'ny tondra fiangonana dia manokatra fiangonana. Dia manokatra radio, dia mitarika, manao seminaire, mitarika fifadikanana, mitarika olona, tena mitarika olona, dia mampiofana mpanompon'Andriamanitra. Tena hoe tena ampiasain'ny tompo dia mitoro teny zany tena. Fa misy fotoana andeha mivavaka miakatra ny tendrombohitra izy. Dia mitondra olona izy, olona akaiky azy miaraka. Any amin'izay izy mamoaka ny aompolo, mamoaka ny problème. Mba mitady olona zany izy resahana. Dia miresaka amin'ireo olona izay izy dia mifokofoko, mitomany ohatry zazakely. Tsy mampino anao mihitsy hoay. So dia mba tsy izy ary io. Fa mitomany ohatry ny reny zazakely mitomany reny, mifokofoko ohatry ny reny zaza mitomany reny. Satria maninona misy problème. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny pastera dia teneniko anao hoe zay tsy afaka hitomany eo anoloanareo. Tany avana zany pastero,
Za pastera mba hiresaka pastera misy problème. Ina le problème? Zao ke pastera le problème. Za ke pastera zao dia hozy izy pastera. Mankina aloha ianao e. Za koa mba afaka miteny anahy. Za koa keka misy problème be tsy zany. Tena lazaiko anao misy fa mbola mafy noho izany ianao zany. Zao ihany itomany tsika da. Tsia. Fa maintsy miseho papahery. Fa za miteny anao mbola nofo. Mbola nofo. Ary amin'ny maha mbola nofo zay dia misy ny fetra. Ary zay mahatonga ny Jehovah Andriamanitra hoe za Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra. Zay rehetra mbola miseho amin'ny ara-nofo satria nofo eo aho. Eo amin'ilay tsy vitanareo, eo any anomboka. Hozy izy ny tena Andriamanitra amin'ny Salamy 7:70. Salamy 7:70, andininy 7:30 sy 7:30. Ny tena Andriamanitra. Nefa Andriamanitra kosa be famindrapo. Dia mamela heloka ka tsy mandrika, eny, na hatsindry fo tokoa izy, ka tsy nofo azony avokoa ny fahavinirana. Fa na tsy ary izy fa nofo ihany ireo, dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Jehova na dia ataoko na dia ataoko hoe tena nifidy mpanompon'Andriamanitra, nifidy olona Andriamanitra, ary nifidy mpanompony tena nampiasainy Andriamanitra. Fa zao ny zavatra mahafinaritra amin'ny Andriamanitsika io. Fantany foana. Halleloia. Fantany fanofo. Raha isika no entina tahaka ny anjely, tsisy tafajanontsika na iray ary. Raha isika reto no entina tahaka ny anjely, tsisy tafajanona. Ny anjely zany ngeravana sy ny olo-masy zany ngeravana toute la journée, toute la nuit eo anatrehan'Andriamanitra, manome voninahitra, manipizatrom-boninahitra. Raha mbola nofo mbola tsy vitantsika izany. Azo tsy te hanadina, fa teteny aminao fotsiny hoe namaky baiboly verset 5 zao ianao androany. Tsy hoe fanadinana zany na hoe fanaovana inona. Fanontaniako aminao fotsiny izay. Navaky verset 5 tamin'ny baiboly ianao androany. Toy izany hoe tsy nanam-potoana pastera. Dia hozy indray aminao hoe inona ry reto mba voatao amin'ny Facebook tao androany. Za zao nahita, tsy haiko tareo mba miremarike, mba mizara vaovao aminareo. Nareo hoe miremarike ilay havana be dia be ny olona maty zao any Madagasikara. Vao manokatra ianao, dia izao ny zavatra ianao, ndre lasa loloatra ianao, ndre isika mbola nanana projet tokony atao mandriam-piadanana. Ary tanoranora daholo ilay tsy dia tena mbola ao anatin'ilay tena tonga dia efa lalana mody an. Fa za mahita, zany zao mba vaovao hitako. Betsaka ny maty. Accident mahatsiravina, vonon'olona, zavatra maro. Dia nahita an'izay vaovao izay tsika. Tsy fiadinontsika ireny. Fa verset 5 tamin'ny baiboly mba voavakinao zao androany hatramin'ny amin'ny fo. Toy izany hoe tsy nanam-potoana. Eny ry havana. Tsy mahametsiny anao fa tena kely tokoa ny fotoana zao. Fa na kely aza ny fotoana, nahita ny vaovao ihany tsika afaka nijery Facebook tsika sa tsy afaka? Tena afaka. Izay tsy mbola mampitovy antsika amin'ny anjely. Ny anjely an, tena vao mifoha harivan'ny andro, parenan'ny andro, dia Jehova. Tsika mbola misaratsaraka aloha io. Fa ny zavatra teneniko anao tsy hoe mampaela anao andana toy izany, fa mitenenao kosa nefa hoe fantatry Jehova isika. Fantatry Jehova isika. Fantatry Jehova isika fa nofo. Ary izany no mahatonga an'i Jehova mbola momba antsika, mbola mitantana antsika, mbola micomprendre antsika. Alleluia.
satria fantany ihany ozy izy natsiaro Andriamanitra fa nofy ihany ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Izany ny fahitan'Andriamanitra atsika fa mbola ny teny Andriamanitra fa izany efa ny Jehovah Andriamanitra ireo nofy ireo. Halleluia. Amin'ny fotoana tsy vitan'ireo eo aho fa za haiko atao ny zavatra rehetra. Manontaniana ireo izy Andriamanitra anankiray mitedava zavatra anankiray tsy haiko atao. Izany Jehovah Andriamanitra ny nofy rehetra. Misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao fa ny zavatra hain'Andriamanitra rehetra dia mahagaga avokoa. Mahagaga. Azao androany teneniko anareo fa nisy zavatra nakasika ny foko teo nahariva teo. Dia tena mahagaga ianao Jehovah Andriamanitra. Avy be mihitsy izany olona taty aminay tena avy. Tena orambe mivantravatra ny zanako anankiray ary lena be mihitsy tonga tato an-trano. Tena tanteraka le manteau kely le akanjo aron'orana iny tena tanteraka ny orana. Fa izao ny zavatra tena nahafinaritra anareo. Ny ala tao am-piasana avy be mihitsy ny orana. Mandrapiditra tao anaty tôbily efa tena lena ny akanjoko. Dia misy zavatra tsy maintsy ataoko tao amin'ny banky androany eo amin'ny distributeur ny banky eo. Dia miditra ato ve dia mandeha manao tonga ny banky avy be tsy pakahitana ny orana. Dia isan'andro tsy mahita plasy izany eo anao amin'ny lalana eo amin'ilay misy an'ilay manamorona an'ilay banky. Fa androany nahita lalana, nahita parking tena juste devant les distributeurs mihitsy. Eo an'ny dray. Dia mandra-pimakomako miprepare ny zavatra tokony ataoko eo amin'ilay izy dia nitsahatra tanteraka ny orana. Agabea, tsahatra ny orana. Za efa nanao an'ilay aron'orana ohatr' izao. Nitsahatra ilay orana. Hoe, lasa mivoaka sady tsisy olona teo. Satria ny orana avy be. Dia nanao izay tokony nataoko teo vita soamantsara ilay niditra tao anaty tôbila. Za vao niditra anaty tôbila nidiko varavarana. Avy be tsisy ohatr'izany ilay orana. Tena hoe Jehovah toraka saluer Jehovah misaotra. Izany hoe avy be ilay olona dia raha sisa Andriamanitra ilay fotoana nanaovako ilay zavatra teo fa satria tsisy fialofana eo fa tena izay tsy nampitsy olona teo satria lena be tena avy be ny olona. Izay na ny orana ary tazomin'ny Jehovah minitra vitsy mba hanaovako an'io. Tonga aty an-trano aho tsy lena. Tonga ato an-trano indray tonga eo an-tokotany, tonga eo amin'ny garage, nitsahatra indray ny orana. Halleluia. Mahagaga ange izany rehefa namalala. Ho an'ny olona tsy mandinika aloha izany mety zatra tsisy dikany fa ho anahy izany tena teneniko anao fa tena nitsinjovin'i Jehovah ny diako. Tena nitsinjovin'i Jehovah. Tsy lena na goutte iray ary teo lena nanaovana izany. Nefa zavatra tsy maintsy nataoko dia mety lena be izany teo. Fa tonga eo amin'ny devant livre itsy mitsahatra ny orana. Halleluia. Dia nanaovana izy tsy nanao zavatra teo. Vita iny, niditra ny tôbila, nidiko ny varavarana, nidiko ny vatako dia orana tsy orana amin'izay. Eny ampadianina indray avy be tonga eo am-bavahady indray maty indray tsy janona indray ny orana. No dia ato an-trano halleluia. Mahagaga ange izany. Zava-mahagaga izany. Halleluia. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika tsisy zavatra hain'Andriamanitra ka tsy mahagaga. Tsisy zavatra izay ataon'Andriamanitra ka tsy mahagaga ry havako. Ary ny anaovan'Andriamanitra ny zava-mahagaga io eo amin'ilay sehoany manofo anao, eo amin'ilay hataperany. Za zany no teny antsika androany. Aiza ianao no mitsahatra? Eo amin'ilay inona no miseho amin'izay manofo hoe tena reraka Jesosy tsy vitako ty tompo tena eto ny vitako farany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao. Aza kivy ianao raha tsy mahavita. Aza kivy ianao raha tsy mahavita. Fa Jehovah mahavita. Jehovah mahavita. Tapaka ny fandarantsika asivo j'adore kely fa tapaka ny fandarana. Tapaka ny fandarana. Eny aminareo koa tapaka. Halleluia. Atao foana aloha. Mandra-pahatonga anao eo amin'ilay fetra hoe tapotra ny limitiko Jehovah. Ny zanak'Andriamanitra tsy mijanona izany.
eo amin'le tsy vitanao eo indray mbola misy manomboka indray izy indray manomboka eo Jehova indray manomboka eo anao zany tonga eo amin'ny limitinao mialavaly amin'izay Andriamanitra le sans limite tsisy limite toizan'Andriamanitra amin'izay batain'Andriamanitra alleloia lasa vity zay any amin'le milamindamina indray manohy indray ianao dia ohatran'ny hoe tsy hainao dia ohatran'ny hoe mba hainao no nanao teo tsy hainao fa efa nandalo teo ilay Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra ary tsisy zava-makakasetsena atao alleloia ary hoy ilay tenin'Andriamanitra ny vakindrana bavisika mira teo amin'ny andininy fa le Jeremia 32 ihany fa 17 indray indrisy Jehova tompo indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrona indry ary tsy misy mahazo zava-makakasetsy ianao izy le miteny indrisy io amin'ny hoe efa tena tapotra ny tablo eo anelan'iny misy zavatra tsy hitanao ary tsy takatry ny sainao hoy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Habakuk 4:7 manao hoe ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farana izy ka tsy ho diso eny na dia mitaretrretra azy izy dia andraso ihany ao amin'ny fotoka izy ka tsy hijanona zany hoe io le farany ihany le tsika nomboko any ao amin'le fotoana ataperany ianao iny zany miseho Andriamanitra hoy izy Andriamanitra ianao ny nofo fa tsy za fa za Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra alleluia dia tsy misy zava-makakasetsy haiko atao ary ny zavatra mahagaga rehetra izay haiko atao dia ataoko aminao daholo amen zany ilay avana ny baba mavalo antsika androany nahoantsika no kivikivy nahoantsika no reradreraka nahoantsika no anala ny fonotsika fa Andriamanitra ry havana manao an'io misy olona zany hoe tonga androany miteny hoe Jehova tsy vitako intsony ty raha olona tsy manana ny Jehova dia eo ilay mandeha mamono tena eo ilay mandeha mamoy fo fa tsika rehefa miaraka amin'ny Jehova eo amin'iny zavatra iny eo amin'iny fotoana tsy avitantsika iny eo no mandray ny relais Andriamanitra misy ilay korsa ilay manao relais ireny mpiazakazaka mahita ny torondrony mamita ny anjarany anakay dia pasiana ilay témoin le zavatra kely le apasy iny dia mandray an'iny dia mihazakazaka amin'ny fotoana tsy avitanao intsony pasio amin'Andriamanitra ny témoin pasio amin'Andriamanitra indry fozy Jehovahandriamanitra ianao amin'io ara-nofo ianao eo amin'ny nofo tena misy fetrana io eo aminao eo amin'ny nofo tena marefo io eo an'izy io alleluia dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra hoy tena Andriamanitra raha mino ianao tsy voalazako va hoy Jesosy fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra Jaona 1:20 misy an'izany teny izany rehefa hanangana ny Lazarosy izy ny anjarantsika amin'ny mahanofo antsika dia izao ny nofo mahay mino ny nofo misy fetrany afaka tsy mavita intsony ianao ny sandronao tsy afa-mihetsika intsony fa ianao mbola afaka mino dia raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra raha miandry ianao dia ho avy ilay Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra izy mba te maniry ahitan'izany Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra hiasa eo amin'ny fiainany aza mitsahatra mandehanana dia miletika aza ry Petera fa rehefa miletika toy Petera tompo vonjeo fa maty hoy izy Jesosy iny ny tanako ahinjitro zany Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra avy aty fa tsy maty zany aza manamelo tena mizatra tsy vitanao hoe za ve mba mivavaka eny ry havana nofo ianao nofo za fa ny ahafantarana fa olona mivavaka ianao dia eo ianao miandry an'i Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra ilay tonga eo amin'ny fetrany nofonao ampiseho azy amin'ny maha-Andriamanitra azy izy da iny tompontsika rehetrarehetra eny efa voarainao izay afatra izay veran'Andriamanitra mihitsy antsika nao izay vita antsika mihitsy jery antsika mikofokofoka kely hoe Jehova fa tsika mikofokofoka eo hitan'Andriamanitra ianao mikofokofoka eo hitan'Andriamanitra ianao tsy mahita tory amin'ny adi-tsaina io hitan'Andriamanitra ke sainao miady efa tsy hitanao intsony ny lera mandeha satria miasa ny sainao hitan'io ka Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra tsisy zava-makakasetsy atao ny tompo aritsika rehetra efa lasa moa ny alleluia
efa lasa ny famotinana ny toriteny a, tapitra ny fandarantsika, tapitra ny toriteny. Ny angatahako aminao androany dia zao raha misy aminareo a izara-pahatsapana. Ilaina ny fizarana fahatsapana ahitana hoe tena voarainareo hoe ny hafatra sa tsy voarainareo. Iny ny kantiko iny. Radio Kiradio. Alleluia. Ka raha misy aminareo a izara-fahatsapana dia misokatra ho anareo a ny messenger ny Radio Kiradio a, dia afaka miditra mizara fahatsapana ianareo. Efa misy tafiditra moa aho a. Alleluia. Ndao ampandrosoantsika ary a rahalahintsika tojo sy Jesosy mandrakizay ao Alemainao. Inona ary tojo nazonao zaraina androany a, fa ianao nefa tafiditra eo. Anao ny fitenenana. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadahy pasteur sy ranobavoniraka mampahiry sady nahavilim-panantenana. Tena nakasika anay ny resaka fizon'ny vavolombelona rehetrarehetra teo a. Dia ny ranobavonira hoe hiasa hanomboka hianatra alatsinainy a, tena tsy nahita trano mihitsy a, niodikodina tsy neto mihitsy a, fa rehefa sabata alohany mihitsy a nahita trano. Tena mahakasika ny fo zany. Dia ilay fizon'ny vavolombelona ny pasteur tokoa ilay hoe tamomba ny resaka orana teo hoe nandeha dia tsahatra ny orana dia velavo indray. Dia tena ohatr'izany koa ianao androany fa rehefa nifirava ny asa dia avy be koa ny orana. Dia teneniko hoe mitsahatra ianao ny orana. Nandrapimo manako teo manao telefona sasesa hira hoentina mandeha manao federale eny an-dalana fa dia bisikileta androany. Dia nitsahatra ny orana dia nandeha soa tsara tonga taty Asany vao avy izy dia nandeha ny akaikana lena kely fotsiny fa tafiditra ny trano aingana dia nisaorana an'Andriamanitra. Alleluia. Dia tainy Jesosy tsika rehetra. Alleluia. Mankasitraka indrindra rahalatojo a. Dia tahiny tompany ianao sy ny ankohonanao a dia mirahary soa indrindra dia misaotra ny fizarana fahatsapana. Ianareo izara fahatsapana tonga dia miantso. Tonga nareo dia miantso anahako amin'ny messenger. Fa tsy manoratra fotsiny nareo za izara fahatsapana fa tonga dia sady miantso mihitsy nareo a dia ampidirina ny appel nareo. Zay a. Andao antsika hijery apiditra olona hafa indray a izara fahatsapana vaovao. Halleluia. Afaka manao appel nareo dia hitako hoe misy appel en absence amin'ny messenger dia zahako nomero appel nareo. Efa ao ve ary ranabavy $100 raha efa ao $100 mbola tsy ao izy. Miandry kely tsika. Sotra tojo a amin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manakiripasoavana mandry fitianao a. Mitombositra dia mitombo fahasoavana. Alleluia. Miandry kely ny ranabavy $100 tsika ho tafiditra. Efa tafiditra izy $100 anao ny fitenenana. Iny ary fizarana fahatsapana, iny fahatsapana zarainao androany. Tapaka moa ny connexion a. Tsy tafiditra ny ranabavitsika $100. Ndray jery olona hafa apiditra olona hafa indray ary tsika izara fahatsapana manaraka. Dia mahafinaritra fa maromaro nareo no hiditra izara fahatsapanao a. Alleluia. Andao ary ampandrotsika indray ranabavitsika nambinina. Tahiny tompo nambinina, inona ny azonao zaraina aminay ary androany tahiny tompo? Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Mankasitraka ny ravavy mitondra ny teny dia mankasitraka ny pasteur ihany koa mitondra ny fampianarana. Dia zavatra voaraiko tao anatin'ny fampianarana dia ilay hoe efa eo amin'ilay teny efa hoe tsy afaka intsony ianao izany efa tapitra ny herinao, tapitra ny fiatran'ny maha-olombelona anao a. Dia amin'iny Jesosy mandray an-tanana amin'izay dia tena hoe voakasika hoe tena izany tokoa ve moa izany hoe amin'ny satria ianao ilay misy fotoana ianao mandeha foana ohatra hoe mivavaka izao ianao na ny zavatra mahakivy anao dia efa mahatsiaro kivy amin'izay ianao dia mitady lavilefona dia amin'iny amin'izay Jesosy miditra tsehatra dia mankasitraka tamin'ny fampianarana nampahery ilay izy pasteur dia tainy Jesosy tsika rehetra. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy nambininatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manakiriam-pahasoavana anie hamary fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy nambinina. Halleluia. Mbola misy nareo mizara fahatsapana ao ambadimbadika ao Zao tsika mbola hiantso indray ranabavitsika manaraka. Dasoloha
efa tafiditra Ranabavy Makrina. Anao ny fitenena Ranabavy Makrina, iny ary ny azonao zarena aminay androany a. Tany tompo mo Zandry Makrina. Alleluia. Bisitrika pastera mamy fitenena dia tain'Andriamanitra rehetra ny tena mahakasika teo izay teny pastera hoe tsika mpamin'Andriamanitra ny fotoana ny tena mandalo ady be misy olona avy avany mitarena amintsika hoe manana ady manana problème eo mitomany eo alohantsika nefa asika nefa mbo manana problème tahaka izy ireny ndraiky aza moatra noho ny reny dia tsy afaka hitomany eo alohan'ireny olona reny fa mandeha izy anaty an'Andriamanitra dia mitomany miboroboky tena mandalo ady isika fa Andriamanitra dia io izy miasa izy mahare problème atsika reny tena nakasika be ary koa avelan'Andriamanitra foana koa tsika reto dia mba mikofokofoka miady tena hoe ohatran'ny repetera tany amin'ny Samokely dia namoha izy ireo tena niady reto tamin'ny rivotra tao amin'ny Samokely fa avy tany Jesosy dia nahavotra izy ireo dia tena tamin'ny tafidrivotra dia ahavotra izy ireo dia tahaka izay koa tena hoe lefan'Andriamanitra miady foana atsika dia vitantsika tena reraka tsika izay Andriamanitra mandray antarana tena magagara tokoa tondrasan'iny fa tena tsy takatra saintsika rehefa fa derena Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mahakasitraka indrindra andanambavitsika. Raha Zafy Makrina izay nizara-pahatsapana teo mbola misy ao mbola misy zara-pahatsapana ao nao piditra olona hafa indray ary tsika misaotra rehetra tonga amin'ny fizarana fahatsapana fa tena mahafinaritra be ny fizarana avy aminareo rehetra rehetra. Alleluia. Ndao atsika piditra olona hafa vaovao indray Alleluia. Mety miraikiraikitra kely angamba ny connexion dia rena ny appel vao tafiditra. Ohatran'ny tsy tapahako satria aveko fa tsy tafiditra. Andry kely tsika azafady rahavana. Eny ndao ampiditsika Ranabavitsika Elena miariniana iny ary fizarana fahatsapana azonao zaraina androany ena. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra makasitraka nan'ilay fitenenana dia misaotra anareo menavaka mitory teny androany fa nampahery be misaotra ny Sandry Mirata ny fitsorona fahavolombelona dia nakasika namanokana androany koa ilay fitsorona fahavolombelona amin'ny pastera momba ny orona sy zoterika dia nampiany Sandry Tozy teo dia tena hoe Andriamanitra manana ny zavatra rehetrarehetra fa Andriamanitra koa nefa dia manavaka ny zanany sy ny mpanotiny totra mahita Andriamanitra hoe ohatran'ny hoe reperen'Andriamanitra hoe tisy dia amin'ireo zanak'ireo tsy zavatra mahazo an'ireo dia tena hoe nakasika anazy dia teraina Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Makasitraka indrindra ny Ranabavy aina ihany koa tamin'ny fizarana fahatsapana. Mbola misy ao fa miandry kely sika. Alleluia. Ndao atsika piditra olona hafa vaovao hafa indray tsy vaovao moa izany fa olona hafa izara-pahatsapana manaraka. Alleluia. Tany tompo ary Zoko Marizao anao ny fitenenana iny ary ny azonao zaraina androany. Misaotra betsaka pastera amin'ilay fitenenana dia makasitraka anareo mianadaty amin'ny tenin'Andriamanitra sy fampianarana fa nakasika ana tamin'ilay teo izany ilay hoe mitendry ny farany Andriamanitra dia eo aminao izay efa tena hoe mikodina be ianao mitady solution zany tapa-bolana teo tena mikohaka be tena amin'ny alina tena hoe mijaly be dia amin'ny atoandro tsy manino dia efa natao daholo mihinana sirop atao tantely atao inona tsy nety mihitsy dia najanoko ilay izy ryavana rehefa najanoko ilay izy ohatran'ny tsy hitahitako tonga fotoanan'Andriamanitra tsisy kohaka tsony tsisy ninina tany amin'ny satrako dia tena hoe dia raina Jesosy fa tena hoe manana fotoana tokoa Andriamanitra nasanana antsika na dia efa ataontsika avy ary rehetrarehetra io rehefa mbola tsy tonga ny fotoanany dia eo ihany aloha tsika dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa izay ny nakasika ana pastera dia makasitraka tahinto. Alleluia. Makasitraka indrindra anao dia tahiny Jesosy ihany koa misaotra amin'ny fizarana fahatsapana misaotra amin'ny fandraisana anjara. Ndao insistetsika farany Ranabavitsika Sandra satria teo moa izy tsy nety tafiditra
so dia mba tafiditra amin'izay izy eto dia andao ampandrosoantsika ary izy raha tafiditra aleloia andramantsika farany fa raha tsy izany dia eno hira amin'izay tsika raha mba $100 miandry anao izay tafiditra tsy tafiditra angamba izy tsy maninona akory izany dia amin'ny fotoana hoariana ianao mizara fahatsapana ranabavy $100 fa tsy tafiditra ny appel-anao. Mbola misy olona iray ampidiritsika aleloia andao ampandrosoantsika indray ary ampiditra olona iray hafa indray tsika aso aloha ary tahiny tompo ary ranabavitsika Angèle Pagès eto France izy nizara fahatsapana farany tahiny tompo ianao inona ny azonao zaraina androany. Misaotra pasteur amin'ny fanomezana fitenenana dia misaotra betsaka ireo mianadahy ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamelabelarana fa mampahery. Ny anahy ny tena nakasika pasteur ny tenin'Andriamanitra izay somary tena mametra-panontaniana amintsika hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa tena anisan'ny teo amin'ny fiainako tena indray andro sadidiko hoe ampiriana izay. Fa io le tenin'Andriamanitra io tena manontany antsika mihitsy ny tompo hoe misy zava-mahagaga tokoa ny ve tsy hain'Andriamanitra dia tena makasika anao hoe tena tsisy izay zavatra mahagaga rehetrarehetra izany izay tsy hain'Andriamanitra tsika io. Tena misaotra betsaka fa nampahery betsaka famerenana an'izay fa nisy fotoana izay mandeha tena ny fahagagana teo amin'ny fiainako voaingana tena gasovalina tamin'ny toerana tamin'ny fijenovam-bela kely tamin'ny rond-point izany dia somary misy fiakarana kely ary rond-point tsy tatsony fa tena efa maty ilay tomobelina nefa ny polisy etỳ aminay etỳ ampitiveza nefa ny polisy vao misy zavatra kely ataonao tsy manara-dalàna amin'ny toerana iny dia tena vetivety dia tonga teo tongeny ny polisy tamin'izay vao hanomboka hiakatra kely amin'ilay fiakarana tena tsy tonga dia efa nijanona tsisy azo atao dia izay telo mianaka nandeha dia nidina ny anankiray izany nidina ilay zanak'iray dia andeha hanosika izy dia za izany tena miteny tompo tao amin'ny saiko io dia tena nakasika mihitsy pasteur fa misaotra betsaka tenin'Andriamanitra hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko tsy nangataka tsy mivavaka fa izay izany no tonga tao amin'ny saiko fotsiny tsisy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra na inona dia veraina ny tompo fa tena anisan'ny tena hoe fahagagana mbola tsy nahita tena hoe fahagagana ohatr'izay fa raha nidina ilay zanako io nanosika tanatin'ilay feta dia voapetraka ozy izy ny ratsan-tanako dia andeha hanosika dia lasa ozy izy ilay tômôbila nandeha dia izy mbola eny aoriana ihany tômôbila eto izany efa miandry fotsiny ilay sofera tsy mandeha intsony fa izy mieritreritra izy hoe misy manosika matanjaka be kosa ilay nanosika izany ely nefa avesana izany erikerika izany eritreritra hidina dia ahoana moa izany nandeha ilay izy dia mijerevako ilay irihana eriana be tena miasa dia izany izany manao miantso amin'ny tanana miasaka izany ezaka izany tsy azo andehanana tongotra ilay rond-point tômôbila tsy natosika nefa somary fiakarana nandeha tonga hatreny amin'ilay fakana gasovalina izany dia raha aina Jesosy fa tonga kelikely teo izay dia tonga ny polisy izany hoe misy nanaraka izany fa raha hoe tsy afaka tsisy an'izay soatran'i Jesosy fa tena misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jesosy tena tsisy zava-mahagaga izay tsy hain'ny tompo atao tena mahatalanja raha dia misaotra ny tompo any amin'izay tenin'Andriamanitra azy teo izay fa tena nakasika mihitsy hoe kay tokoa ny tena manontany Jesosy amintsika hoe misy zava-mahagaga tsy haiko va mitenenonareo inona ny zava-mahagaga izay tena hitanareo mahagaga fa tena hain'io Andriamanitra tsika io fa misaotra betsaka pasteur misaotra ny Jesosy ihany koa tena nakasika voninahitra n'Andriamanitra iray ihany alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra andranambavitsika Pagès nizaran'izay fizarana fahatsapana nahagaga mihitsy izay gasoalina lany nefa tsy lany tampoka izay tamin'ny ora farany alleluia fa mahay zavatra Andriamanitra. Misaotra antsika rehetra ihany koa nandray fitenenana dia Andriamanitra manaraka-pahasoavinany
amary fitenareo rehetra izay nandray anjara rehetrarehetra teo. Haleloia. Zao antsika no hira anankiray aorian'ny hirintsika dia izara ivavaka amarana ny fotoana ihany. Saotra nareo nandray anjara. Mba miandry anareo ihany koa nareo mbola tsy mpandray anjara reo mba handray anjara amin'izay aorianao faly foana izay mandray anareo rehefa izara fahatsapana nareo manao vavaka fanombohana nareo handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra dia zava-dehibe foana izany fa dia mahereza tahin'ny tompo daholo. Hamary fitehanareo rehetrarehetra ny Andriamanitra, hamary fitehanareo Jesosy nareo rehetra izay nanao fizarana fahatsapana teo. Tahin'ny tompo aritsika teo ataontsika ty hira mahafinaritra be ty ho voninahitran'Andriamanitra dia vavakantsika aorianan'izay. Haleloia. Amen. Sanilana tavene varatra Tapina sanilana tavene tsimo Nati manose wafanyasani Devuri Jesosina Manduka chalana tavene budi Tapina sanilana tavene budi It's like a it's like a God. Easy like I'm like a puppy, man on my father. Easy what the body's only face away. It's bizarre. This is a man that it's like a it's like a God. Easy like I'm like a puppy, man on my father. Easy what the body's only face away. It's bizarre. This is a man that's Lapina sanilana tavene varatra Lapina sanilana tavene tsimo Nadi manase wafanyasani Devuri Jesosina Maduka chalana tavene budi Lapina sanilana tavene jefana Lapina sanilana tavene sinana Nakukisa kasisa tauna mayakuni Jesosina Maduka chalana tavene budi It's like a it's like a God. Easy like I'm like a puppy, man on my father. Easy what the body's only face away. It's bizarre. This is a man that's it's like a it's like a God. Easy like I'm like a puppy, man on my father. Easy on the body's only face away. It's bizarre. This is a man that's
Marina Jesosy. Sotranao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahany fotoana teto androany. Dia raina ny anaranao Tompo, kalazaina mandrakizay ny anaranao lehibe, fa tsara ianao Andriamanitra. Ianao Jehovah Andriamanitra no nahatotosa ny fandarana teto androany, ary ianao nomeny voninahitra. Tsy tapaka ny fandarana, votory hatramin'ny farany teninao. Andeha araka ny tokony ho izy ny fandarana, ho anao ny voninahitra Andriamanitra. Dia era laza saotra ho anao Andriamanitra, fa avy aminao avokoa izany rehetrarehetra izany. Ianao tokoa Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, ary nampitombo ny finoanay androany fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Eny Jehovah Andriamanitra, ny zavatra rehetra ilanay ianao dia zava-mahagaga daholo, satria zavatra efa tsy vitanay intsony. Efa midepasé amin'ny maha olombelona anay, midepasé amin'ny zavatra takatry ny sainay Andriamanitra. Izany no nandrasanay aminao Andriamanitra. Misaotra fa afaka miseho amin'ny maha Andriamanitra ny nofo rehetra tokoa ianao, miaraka amin'ny zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainay ny ovinanao. Misaotra nampaheranay Andriamanitra. Ankehitriny Jehovah Andriamanitra tonga eto izay. Ametraka aminao indray ny fiainanay izay tena mila fahagagana eto. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainantsika ary havana malala, fa mila zava-mahagaga io fiainanao io. Misy olona tonga eto androany, zava-mahagaga sisa ny ilain'ny fiainany, fa ny ankoatr'izay tsisy hahafitra ny fiainany intsony. Mila zava-mahagaga io fiainanao io. Androany ianao afaka miteny Jehovah, miseho ovo, fa tapitra ny ara-nofoko, tapitra ny vitan'ny nofoko, tapitra ny vitan'ny fiezahako. Miseho Jehovah, fa ianao Jehovah Andriamanitra ireraka rehetrarehetra eto, izay tapitra tapiloha rehetrarehetra tamin'ny ezaka natao Andriamanitra reto izay manoloana anao. Mila anao izay handray an-tanana, mila anao izay hanohy izay tsy vitanay Jehovah. Dia sy laza saotra sy voninahitra ho anao, ka io izany tezany mba tsisy ho very, tsisy ho latsaka na dia iray aza Andriamanitra. Fa tena hoe ianao Andriamanitra tsy toa, ianao no andefa, ny teninao hitateraka amin'ny isa-tokatra ny isam-batan'olona amin'ny androany teny. Dia takinay aminao izany teny izany mba ho tanterahinao amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra, aneho zava-mahagaga Jehovah, aneho zava-mahagaga. Misaotra Andriamanitra tsy toa, dia laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Izay rehetra tsy voalazanay Andriamanitra, zava-mahagaga avokoa no asetrinao an'izany, zava-mahagaga avokoa no anampianao an'izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, atao mpandrotsika na vavintsika, koa Daniela ivavaka ho an'ny firenena. Koa Daniela hanao ny fitenena. Alleluia, mankasitraka pastera nanome fitenena, mbola hiara-mivavaka antsika marana antsika ny fotoana. Ry Jehovah renay tsara indrindra, mbola valy sy dia rameny voninahitra ao, fa izay satria mbola tantananao izay tsy fairay aby natontosa izao fotoana izao. Ary valy koa izay satria mbola nomenao tombonandro fahavelomana Jehovah malalana ao. Saotra betsaka anao tamin'ny fotoana izay natrehany teto androany, satria tena mamy tokoa miaraka aminao Jesosy, ary tena tsy nangina izay teto ary tsy irery, satria anao teo tsy nisaraka taminay Jesosy malalo. Tompo malalo, tena anao tokoa ny mpanao ny lanitro sy ny tany, ary mavita ny zavatra mahagaga izay tsy takatra ny saina, ary
tena lehibe tokoa ny fahagagana izay asehonao amin'izao tontolo izao Jesosy na amin'izay rehetra mpiara-mivavaka izany Jesosy malalo indrindra indrindra na ny olona mbola tsy mahalala anao mahandro izany fahagagana izay nasehonao izany Jesosy malalo izany Jehovah dia isorako anao sahady ny fahagagana izay efa nasehonao taminay na izay mbola ho azonay izany Jesosy malalo ary indrindra indrindra amin'ity taona vaovao 2024 ity dia tena ho izy tokoa ny fahagagana izay asehonao aminay tsirairay aby ny herinao ny tanjakao Jesosy na dia misy tokoa ny nofo izay tafianay satria ny olombelona izay mitafy nofo Jesosy nefa mbola miankina aminao izay rehetra ataonay na amin'ny asanay izany na amin'ny famelomanay tegna izany Jesosy na amin'ny herin-tsaina rehetrarehetra Jesosy malalo tsisy zavatra vitanay raha tsy avy aminao Jesosy malalo indrindra indrindra io ny tombonandro nomenao anay ny herinao izany Jesosy no azahoanay izany rehetrarehetra izany ary mbola mahatonga izay mbola afaka manaraka fandaharana Jesosy malalo ary mbola mangetahetanao satria no tagnanao mahery no tantana anay tsirairay avy Jesosy malalo izany Jehovah dia lehibe aminay ny fitiavanao anay sy ny famindram-ponao anay ary na dia anatin'ny olana maro isan-karazany izay na mitoany na mamy na mangidy Jehovah kanefa avy amin'ny herinao izany ary mamahana izany rehetrarehetra izany ary manome ny fahasoavana ho anay isanandro anao Jesosy malalo izany Jehovah dia isaoranay lehibe indrindra izany Jesosy malalo ary mivavaka koa izaho amin'izao fotoana izao ho an'ny firenenanay tsy miafina aminao hoe firenenanay Jesosy malalo ary mbola apetrako feno eto am-pelantananao ny firenenanay satria tena mila fahagagana avy aminao tokoa ny firenenanay Jesosy malalo mbola maro ny zavatra misafiditrika eo amin'ny firenenanay Jesosy malalo indrindra mpitondra mpanjakana indrindra koa ny eo ny mbola misy zavatra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy malalo ny firenenanay io izany Jesosy dia ifonako hitanatrehanao ary mbola mangataka ny famindram-ponao amin'ny firenenanay io ary mila ny tagnanao sy ny fahagagana avy aminao Jesosy mbo asehonao ny firenenanay io satria anisan'ny firenena mbola mahantra Jesosy mila anao manome fahagagana ary avy aminao Jesosy malalo izany Jehovah dia apetrako aminao izany rehetrarehetra izany ao misy ny olo izay be ao ny olo mahary any amin'ny hopitaly Jesosy mbo asehonao amin'ny fahagagana avy aminao izany Jesosy malalo ao koa Jehovah mbola misy ny kambody tsy manan-koany ao ny mahantra Jesosy malalo ary ao koa ny olo izay anasiny mivavaka nefa mbola maniratsiranao Jesosy malalo izany rehetrarehetra izany dia ao koa mbo iseho ny fahagagana avy aminao Jesosy malalo ka dia misaotra betsaka anao indrindra amin'ny famindram-ponao amin'ny firenenanay io ary mino sy mampitoky za Jesosy malalo fo tagnanao mahery mitantana ny tsirairay aby izay mbola mangetahitanao na izay efa anatin'ny fivavahana Jesosy malalo izany Jehovah dia isoroko anao lehibe indrindra tompo malalanay ary tena isoroko anao satria tena magaga tokoa ny zavatra asehonao indraindray Jesosy anaty mandalo olona maro samihafa na olona efa hitanao fa sady dia mbola vonjenao Jesosy malalo tena izany hoe lehibenao Jehovah malalo ary tena isoroko anao lehibe indrindra izany fitiavanao anay tsirairay aby na ny firenenanay Jesosy malalo raha misy zavatra tsy voatona ny vavoko fa ianao mahasoa anay tsirairay aby na ny firenenanay dia anao mampitanteraka izany Jesosy malalo raha isarakito izay kanefa fananao masina tsy saraka aminay tsirairay aby raha andeha hifoako izay raha pitso dia anao mitantana dianay tena misy fahagaganao koa izay tany alehanay rehetra tsirairay aby Jesosy nampiasana anao tokantragnonay izany Jesosy malalo ka dia misaotra indrindra tompo dia rahatro anao voninahitro anao rery any aleluia amen halleluia mankasitraka indrindra andranavavy kodanilatsika tanatin'izay vavaka matsiro mamy izay nentiny namaranana fotoana tamin'ity androany ity vavaka ny firenena Andriamanitra mandrake-pasao namara fitianao ianao rehetra izay nandray anjara teto Kodanela Miria Andrea Malala ary Kadaka Malala izay niaraka tamiko nanatotsa ty mpandarana ity misaotra anareo rehetra koa izay nanao fizarana fahatsapana teto androany fa mahafinaritra be daholo ny fandraisana anjara Andriamanitra maro fitianareo dia misaotra anareo rehetra koa tonga teto fa raha tsy tetonareo dia nanginginareo teto izay satria tetonareo dia nafana ny fiarahantsika za matoky sy mino fa nivimbona ary nahazo ianao raha niara teto andehana matory amin'ny fiadanam-po ampilaminantsaina hiatrika tontolo andro mahafinaritra be anao raha pitsa ambany fiahin'Andriamanitra sa mety ahiny tompo
mahery izy daholo rapisidrentsika miona aki radio point radio 1 2 3 4 5 point com afahana mihaino japeo aki radio manana site web koa tsika izay maresy.org afaka ahitanao ny fandaharantsika sy ny radio sy ny zavatra rehetra sa mety ahiny tompo rapisidrentsika miona alleluia amen